fanarenana fizahantany sy fananganana hôtely no mahamaiky. Sefy Vokotany, maninona raha fidinimponina? Sotrana ohatrany misafidy ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao dia amin'ny kafaliny indray ary no ionako aminao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra ny taona 2024 manolotra ny araba tomboka lahy sy tomboka vavy. Manasanao anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejy ny fampianarana nampiantso mpanao gazety androany ny filohan'ny mpianatra amin'ny Université Mpanjakana eto Madagasikara niaraka tamin'ny solitena avy amin'ny Université N. Antony moa dia nanatanteraka kongresy manoloana ny olana mpianatra matetipitranga eny amin'ny Université Mpanjakana. Asin'Andriamalala sy Toky Ramarla. Ireo tena marary ireo mpianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana no tena ladinika sy ny fatohan'ny kongresy natrehan'ireo filohan'ny mpianatra Université N eto Madagasikara androany. Taoriny ireny grevy maro sosona sy namozana hain'ny mpianatra ireny dia tsy nandrenesam-peo intsony ireo mpianatra taorin'izay ka izao nivoaka tamin'ny fanginan'izao. Manoloana ny olana miverimberina amin'ny anjery manontolo ety amin'ny Université Mpanjakana sy ny fisedrana arakasa sady DP cité universitaire sy ny sisa. Atoko fahatelo momba ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana. Tsy mifanaraka amin'ny fisondrom-bidim-pianana intsony. Hany ka tamin'ny 424 no sisa no hany zarara niakatra farany. Ny tsy fandoavana izany vatsim-pianarana zany araka ny tokony izy. Eo ihany koa ny olana amin'ny fanatanterahana ny digitalisation. Toko faefatra momba no avin'ny arakasa aorian'ny fianarana. Tsy mifanaraka amin'ny offre d'emploi ny offre de formation. Tsy mipetraka ny politika fampananana asa eto Madagasikara. Tsy fanomezan-kasina ny avaram-pianarana nandrato fianarana teto Madagasikara. Atoko fahadimy momba ny hetsika fitakian-jo ataon'ny mpianatra. Fanitsakitsahana ny franchise universitaire. Eo ny fidiran'olon-tsotra eo ihany koa ny resaka tany. Famonjana sy famonoana ankitsirano mpianatra. Fandemetsahina sy fanaovana tsojay amin'ny endriny rehetra. Fandotona ny hetsiky ny mpianatra amin'ny adila politika. Ireo ny olana ankapobeny izay atao amin'izao kongresy nasionaly izay ataona izao. Raha nantaninay momba ny fisodran'ny digitalisation kosa ireto mpianatra ireto dia laza fa mbola mikatso tanteraka izany fizarana karatra ho an'ny mpianatra izany sy ny fanaovana digitalisation. Amin'izao fotoana izao ny digitalisation dia tena mbola azo lazaina hoe mikatso tanteraka satria mbola alaina mivantana any amin'ny université ny bourse. Dia misy ihany koa nefa reo liste réclamation izay miverimberina dia izay nisany anaovana antsoavana antony izao kongresy izao dia mbola tsy nahazo le carte digitale zany ny mpianatra amintsika amin'ny teny izao. Misy ihany koa ny poste afaka alaina any amin'ny poste fa saingy le carte aloha mbola tsy azo mahakasika digitalisation. Raha tsy ahivana dia ny volana martsa 2024 lasa teo no efa laza ny filoham-pirenena fa atao farak'izay aingana ny digitalisation ny anaran'ireo mpianatra hisitraka vatsim-pianarana saingy volana septambra isika izao mbola kobaka ambava fotsiny ihany ny momba an'izany digitalisation izany. Ny vaovao mifandraiky amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia tsy maintsy mampiditra ny mpianatra ao amin'ireny trano fiantohana ireny avokoa ny sekoly rehetra manerana nosy manomboka izao araky ny fampitana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Sesilany mantsy ny loza pitaterana nahazo indrindra fa ireo amin'ny sekoly tsy miankina tatoato izay ka io no antony tsy maintsy anatanterahina izany. Nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vonjy-taitra ny zoma lasa teo dia isan'ny nanamafizanty ny vondriny izay misahana manokana ny fiarovana ny zaza an-tsekoly. Entanina araka izany ny ray aman-dreny rehetra mba anamarina raha toa ka efa tafiditry ny sekoly ao amin'ny trano fiantohan'ny zanany na tsy. Nanomboka androany kosa ny fanaovam-baky sy ny Janssen teny amin'ny Malakama Antanimena teny an-toerana Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Mbola atao anatin'ny ady amin'ny fiparitana ivalana aretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao. Mbola tsy foana ny aretina ka mila mitandrina ny rehetra. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanajana ireo fepetra sakana na dia efa hita ho somary goragorazana ny fampiaran-jany tao aorian'ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny governemanta mahakasika indrindra ny fahataperany amiana ara-pahasalamana eto amintsika. Ankoatr'io, zava-dehibe ary tsy tokony ho amavaina mihitsy ny fanaovam-baksiny izay antokana fanefitry ny Covid-19. Ankoatra ireo tombotsoa ny fahasalamana toy ny fampitomboana ny hery fiarovana, manampy ny rehetra ihany koa amin'ny lafiny maro ny fanaovam-baksiny.
maro ireo resy lahatra ka niroso tamin'ny fanatanteran'izany. Ny vaccine moa tsy midika hoe mijanona hatreo le geste barrière na le geste barrière ho antsika rehetrarehetra fa le vaccine kosa mba hiarovana ny tenantsika ary iomana le vatantsika mba hiaro amin'le aretina zany mba hovonina tsara zany le vatanao fa tsy hoe ataotao fotsiny akory le vaccine. Ny vaccine moa tsy atao antery fa conviction anao manokana le anao vaccine dia zay angamba manentana antsika rehetrarehetra anao vaccine fa ho fiarovana antsika le izy. Satria be dia be le activité atao any avelany dia tsy tiako hoe ho limiten'le covid intsony ny activité ako dia taloha mba miaro tena manao vaccine satria matoa nisy io dia ahasoa antsika na socialement zany na économiquement na amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainana mba arak'izay ny teneniko izay mba tsy limité intsony ny zavatra ataontsika na te hanao vacances na te hanao sport na ohatran'izany dia efa mba tsy miahiatsony zany ianao rehefa nanao vaccine. Fa nefitsy ny aretina le izy dia resy lahatra hoe mety zany raha manao vaccine tsy fahatiantoka mihitsy manao vaccine na iza manao na iza tsy manao satria fatatsika fa matoa zao tontolo zao manaiky ny anao vaccine dikan'izay tsy afaka miala amin'izay tsika fa mety amintsika manao vaccine ahasalamantsika menakaby azahoantsika manarina zao firenentsika fa rahantsika manala amin'ny fahasairana zao hoe manaova vaccine azo antoka io fa tsy siampaninona akory. Mety misy ireo tranga hafahafa eo amin'ny fahasalaman'ny olona iray aorian'ny fanaovam-baksiny saingy tsy tokony ampatahotra izany raha nambaran'ny mpitsabo. Mazava-dehibe ny fanaovana vaccine dia miaro amin'ilay forme grave zay mety ho voy ihany ianao na vita vaccine ary mety mbola hamindra fa voaro amin'ilay forme grave amin'ilay sepitra zany amin'ny ankapobeny. Ny zavatra matetika mety iseho aloha dia mety hanavinavy kely ilay olona, mety angorangorana anaintaina ny ozatra ho reradraraka zay zany matetika ampiseho zavatra tsy dia mampatahotra nefa zany. Misokatra nanomboka androany ny ivitoera fanaovam-baksiny tetsy amin'ny kianjan'ny Malakamy Mantany Mena. Hatramin'ny atoandro teo olona manodidina ny 70 na vita ny anjarany. Maimaimpona ary misokatra ho an'ny rehetra izay feno taona ny ivitoerana ka maniry ny hanatanteraka izany. Ankoatra ny etỳ Antanimena, misy ihany koa ny vaccinodrome HJRBB Felatanana ahafahana misitraka ny vaccine Janssen. Eny amin'ny CHUJR Ambiflo afaka hanatanterana ny vaccine andiany faharoa na ny deuxième dose amin'ny Covishield. Misokatra ihany koa ny fanaovam-vaksiny any anivon'ireo CSB izay afaka mandray izay manao vaksiny andiany faharoa sy ireo manao vaksiny Janssen. Tanjona moa ny ahavitany 700,000 malagasy vaksiny amin'ny taona 2022. Eo amin'ny pejy fizahantany dia ny fananganana fotodrafitrasa ny paikady hoentin'ny fanjakana ankehitriny ampandrosoana izay lafiny izay eto amintsika hoentina indrindra ahatrara ny ilay fanamby lehibe ahatongavan'ny mpizahantany 10 hetsy amin'ny taona 2022. Raha mbola tsy nisy kosa ny valanaretina covid-19 ny pahitoekarena dia ekeny izany saingy miovy izao ny tena laharam-pahamehana raha anarina ny fizahantany. Ando miaratiana sy tahirinena. Misedra olana ny tontolo ny fizahantany noho ny tsy fisian'ny ireo mpizahantany tonga eto amintsika sy mitsidika ireo valan-javaboary. Maro ny vokatra izany teo amin'ny sehatra maro toy ny fandrarana eo amin'ny sehatry ny asa tanana malagasy, ny tontolo ny fandraisam-bahiny indrindra ny fizahantany. Ho an'ny fitondrana ankehitriny dia ny fananganana fotodrafitrasa no paikady hoentina ampandrosoana ny fizahantany eto amintsika. Entina anatrara n'ilay fanamby lehibe ahatongavan'ny mpizahantany 10 hetsy amin'ny taona 2022. Nandritra ny diany tany Antsiranana ny farany herinandro lasa teo dia nanambara ny Flora Joel fanangana hôtely lehibe ao Diego Suarez izay ahafahana mamerina ny lanjany ity faritany Antsiranana ity. Ho an'ity pahitoekaraina ity kosa nefa dia fandaniam-bola fotsiny izany. Ny famerenana ny fitokisan'ny mpandrara sy ny aretina covid-19 no tokony imasoana sy laharam-pahamehana hoy izy. Zavatra tsara io fa tsy tena mbola zavatra maika satria na ny olona andeha ao amin'ilay hôtely ary mbola endasina avy any andafy mbola ambany ny fahefa-mividin'ny touriste local. Zavatra mazava be zany hitantsika rehefa mandeha manao vacances eo ihany koa ny kolotsaina. Tsika rehefa manao vacances mbola any amin'ny havana sy ny fianakaviana mbola tsy tena ao anatintsika tsara zany lay tourisme mitovy amin'ilay tourisme
fataony any ivelany hoe rehefa mandeha ary dia miconsulte agence de voyage dia iny no mandamina ny rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra fa ny antsika tonga dia mandeha any aloha dia any mijery zavatra ohatran'izay zavatra tsara io fa mbola tsy tena lahara-pahamena jerevana tsara zany hoe raha nangana ny ty hôtely tya izavy no olona mpanjifa tena hoe cible an'io zavatra io raha le mpanjifa raha mbola taraika ny ivelany nefa le hôtely atsangana ny tsy fantatra ny mbola fivoatra ny covid vita amin'izay le hôtely lasa investissement futile io zavatra io lasa manao fandaniam-bola nefa tsy mahaverina ilay volana nolaniana tao akoriny le izy sady tsy mahaverina ny zavatra ny andrasana tamy raha mpirisika ny fizantany maritra ny fitondrana dia maro ireo tepaka tokony hojerena aingana ny fomba ampamaritoerana azy ny tsy fandrimpahalemana ohatra ity lafiny ity dia miteraka tsy fatokisany vahiny miazo any Madagasikara vokatra izany very asana ankamaroany olona misehatra eo anivony izany sehatra izany tsy hita olazaina intsony moa ny fatianako agoavana sedran'izy ireo ny lafiny fahasalamana araka nambariny ity mpahay-toekarena ity efa miara-miaina amin'ny valanaretina covid-19 izao isika ka isan'ny sehatra tokony hotohanana izany mba hahafana misarika mpizahantany ny fiarovana ireo valan-javaboary raha tsy ahivina nahitana firetana ny ala tao Akarafantsika lalam-pirenena faefatra nandritra ny andro maromaro noho izany tsy maintsy misy ny fiarovana ireo biby sy ny zavaboary ireo raha tiana no hisarika mpizahantany santonany ihany ireo voalaza ireo saingy raha ireo voatanisa ireo fotsiny no omena tosika dia mpivelatra ireo mpanao asa tanana ho lavitry ny mpanelanelana sy ny mpijirika hiteraka asa ny-tapitrisany ho an'ny tanora mba hiadiany vahoaka malagasy amin'ny fantrana anarina ny toe-karena sady ampiditra vola vahiny ho an'ny Madagasikara. Eo amin'ny pejy ny tontolo iainana kosa indray dia miary mpakatanteraka ny alety Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny fanaovana davy sy ny doro-tanety. Nitondra ny fomba fijeriny sy ny vahaolana ahafahana misoroka amin'izany ary ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay dia hiandro miaratiana sy tahiriny aina. May ny valan-javaboary Ankarafantsika any miliaram-pirenena faefatriny faraparin'ny herinandro teo. Velarantany maro no tombanana ho levon'ny afo. Atreto, tsy mbola voafaritra mazava ny tena ny atomboan'izany sy ny fahavoazana naterany. Nampanantsaotra ny fifehezana ny afo no fitsioka mafindrivotra ka nampianaka izany vetivety. Ankoatra io, ny rehatra ihany koa ny tanjanaka azy ao marongo mahajanga. Hopotsika ny firenena ary tera-doza ho an'ny rehetra ny fiantraikan'izany raha izao no mitohy ho ireo olon-tsotra. Ny vahaolana aloha dia sazy enjana mihitsy ho an'ilay mpandoro izay tratra mandoro tanety fa tena tsy mety ilay satria tena hoe fanombana firenena mihitsy ny satria zao zao ny hoe mainy tanety dia naniorana raha miembotra dia lasa fiovan'ny toetrandro zany misy effet be dia be ratsiny ilay izy ho an'ny fiovan'ny toetrandro aloha voalohany indrindra dia indrindraindrindra ihany koa indrindra fa raha hoe alan-javaboary zany no dorana dia tena mandositra daholo zany le biby rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana misy ny alan-javaboary io dia lasa faty antoka ao amin'ny firenena satria ny ankamaroan'ny biby rehetra ao anaty alan-javaboary eto Madagasikara rery sisa no ahitana azy betsaka. Fampianarana zany tena zava-dehibe indrindra mampianatra ny olona any ambanivohitra ny fotony mihitsy any mampianatra ny voka-dratsy ny fandoroana ny ala. Ny entitra sazy tena sazy azy satria zay tratra zany mandoro tanety tokony nisy sazy manokana mihitsy ho anazy satria mamotika an'ilay firenena na le biby miponina ao anatin'ilay biby ireo any arany efa tsisy biby maro tsony eto Madagasikara ohatra hoe ny rajako ohatrohatr'izany. Voalohany indrindra zany ny toe-tsaina aloha no vaina voalohany indrindra tokony samy hiaro ny tanàna tsisy tsika hiaro ny ala tsisy tsika hiaro ny biby eto Madagasikara. Gorakora be ilay izy ka ilay izy tsisy ny sasa mety efa misy ny sasa fa misy koa ny kolikoly ohatran'ny hoe rehefa mahafantatra ilay ianao dia tsy maninona raha mandoro dia ilay izy koa ohatran'ny misy fomba ny razana koa mampatonga ny olona mandoro toe-tsaina tena mila vaina tokony hoe tena atao tsapan'ny olona mihitsy hoe rehefa mandoro ala ianao dia misy fiantraikany ratsy be eo amin'ny fiainanao zay. Tandindondoza teraky ny fahapotehan'ny ala i Madagasikara raha ny taremarika raha hetsika tarisany taona ny ala potika ary manodidina ny valo faingana tapitrisa hektara eo sisa no misy ala voatsanahary eto Madagasikara. Miaripaka ny ala potika ny tontolo iainana vokatry ny fanapahana tsy ara-drariny na koa ny fandorana ny ala izay isan'ny miantoka betsaka ny fiatsara-piainan'ny zanak'olombelona.
ahina ho mafy ny fiatraikan'izany raha tsy mitandrina andrehetra na ho an'ireo zava-mananaina na zava-maniry voakasika izany tsy lazaintsony ireo fiovana samihafa terany eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialy mila mametraka paikady mahomby ny fitondram-panjakana manoloan'izany miainga ny fotony ny vaovao any amin'ny faritra ny Mahajanga dia nisy ny fanolorana mari-pakasitrahana ny mpikambana teo anivon'ny sampana mpanazava sy tily teo amin'ny FLM Mahajanga omaly araka izao fitaterany mpanao gazety ny MBS avy any Mahajanga azy izao samy mamonjy anisan'ny fitazana mahomby mampandraidraikitra ny tanora eto Madagasikara ny fiangonana ny fisian'ny tily sy mpanazava tsy vitsy ireo ray aman-dreny mandefa ny zanany ihany na lahy io na vavy fanabeazana izay anisany zava-dehibe indrindra ny fiangonana tsy misy ny fijerana tavan'olona fa miatrahana sy fanomezana mari-pakasitrahana azy ireo robe folo mianada araka izany izy ireo no natolotra teto ny ravinanam-bolafotsy teto amin'ny fiangonana tiariana Tsaramandroa sy Mahajanga no naovana izany ireo andraikitra ny zareo fitatana bebe avy any fikambanana fobe avy any Antananarivo izany hetsika entina ilazana fa nisy diatanana sy ny nanao teo amin'ny asa fanabeazana ny tily eto Madagasikara zany olona tolorana ny ravinala andalo ny fitazana maro be nisy taony folo taony komity fivolonana ary tao ihany koa ny mandraikitra eo amin'ny tari-panifana fanifana ireo ankizy iazina sy ny mpiandraikitra izany io tsisy masosebana loatra io fa ny avy amin'ny faritany tsy raharay no mahafantatra ny mandefa ny anarin'ny olona zay miteraka izany andraikitra voarasa toy izany fa tsy avy amin'ny tenan'ny olona tolorana fa ny amin'ny roparitany faritany tily misy tsirairay tonga teto avokoa resy olotena maro samihafa avy fiangonana eto Mahajanga ary nisy ihany koa nisy olotena avy andrenivohitra Madagasikara nanatrika sy nanolotra any dia mari-pakasitrahana ho an'izy 12 mianadahy ity ny pejy ny fanatanjahantena dia mangataka fivoriam-beny filohan'ny Ligue 5 eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara. Maro ny olana sedrainy eo amin'ny ity taranja ity. Hoatrain'izy ireo ka manome 7 andro ho an'ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny FMF anatanteraka ny fivoriana. Miantso ny FMF ihany koa izy ireo hanome daty mazava natotosana izany. Notsindriny ireto filohan'ny ligy ireto androany fa tsy mbola nisy ny fivoriam-be teo anivon'ny FMF ny taona 2024 ka hatramin'izao. Raha tsy misy ny fiainon'ny FMF ny fangatahan'ireo ligy ireo dia vonona ny hiakatra amin'ny dingana manaraka izy ireo ka andefa taratasy any amin'ny FIFA ho fanesorana ny filohan'ny FMF sy ny komity mpanatanteraka. Araka ny fanambarany solotenan'ireo ligy ireo nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety omaly alahady. Misa 5 ny filohan'ny FMF efa nahavita sonia amin'ny fankasitrahana ity fanapahan-kevitra ity ary mbola hiampy 3 hafa ihany koa izany. Eo amin'ny maresaka iray sampirana dia mahakasika ny kandida irosaka ofidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay no votoatiny ity fanadihadiny Nambintsy Velositraka sy Andry Rakoto malala aminao ity. Ny volana aprily taona 2024 izao no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena la Frantsa. Raha ny mikasika ny filoham-perinasa dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny rotsana izy. Hatreto aloha dia roa ny vehivavy fantatra fa hirotsaka hofidiana dia ny ben'ny tanàna ny Paris, Anne Hidalgo, avy amin'ny antoko sosialista sy Marine Le Pen, zanaky Jean-Marie Le Pen avy amin'ny antoko akavanana. I Marie Le Pen izay mijoro manokana ny amin'ny hanomezan-danja ny fandriam-pahalemana sy ny hoavin'ny zaza sy ny ankizy any la Frantsa raha nambara nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny hetsika izay efa nataony sahady tany atsimon'ny la Frantsa omaly. Raha ny fampitam-baovao dia hanohana ny filoha frantsay am-perinasa Emmanuel Macron kosa ny praiministra frantsay teo aloha Edouard Philippe amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay amin'ny taona 2022 io. Tsy ahivina fa fifidianana faha 12 hatramin'izay nahazon'ny la Frantsa ny fahaleovan-tena ity fifidianana izay ho tanterahana ny an-toerana ny taona 2022 ity ka maharitra 5 taona ny fihapitao-pitondrana raha ho an'ny la Frantsa.
taoriany esika izay no tanterahan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany Antsirabe ny sabotsy lasa teo dia tsapa fa miahamatanjaka ny fanoherana eto Madagasikara. Tsy magaga araka izany raha nandefasana ampitandro ny filaminana maro iny esika iny ho ny filoha lefitry ny RMDM avy any amin'ny faritany Toliary, Tsarame Edouard, Asinandriamalala, Toky Ramarolahy. Nanafarana ampitandro filaminana avy any Antananarivo mihitsy anampy ireo izay efa any an-toerana tany Antsirabe tamin'ny sabotsy lasa teo malona ny hetsiky ny RMDM. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanakatsakanana ireo olona rehetra hiazo any Antsirabe ny sabotsy vao marambe sy ny zoma alina araka ny loharanom-baovao sy ny fijoroana vavolombelona. Tsy nasakana ny fikaonan-doha rezionaly ny RMDM nefa izany ary manapirofo ny tanjaky ny RMDM izany, hoy kosa ny pasteur Edouard Tsarame. Zany hoe rehefa RMDM ny resaka zany tsy arakaraky ny fomba fijeriny mpitondra fanjakana le izy amin'ny Facebook, compte fake rehetrarehetra fa tena hoe misy zavatra misy valerana ngezabe zany RMDM zany. Faharoa na ny fijeriny mpitondra fanjakana koa tsy manamaivana zany fa iretraretinao fa nasakana na ny avesatry ny mpitandro filaminana ny mobiliser ny mpitondra fanjakana tao Antsirabe manapirofo fa tena hoe ngezabe zany RMDM zany. Misy mpitandro filaminana nalefa avy aty Antananarivo ho any Antsirabe anao ranforo. Misy mpitandro filaminana ao Antsirabe tapitanana. Misy mpitandro filaminana ivelany Antsirabe manodidina ny Antsirabe nirofona nampidirina ao Antsirabe. Ao ny mpianatra polisy, ao no tao amin'ny akimily mobilisena zany raha mbola misy zany ny hetsika ny mobilisena mpitandro filaminana be indrindra teto Madagasikara, igny ny voalohany. Zany hoe ny eritreretina amin'ny olona efa jato mpitandro filaminana amina rivony tsy haiko hoe manahoana ny fijerin'ny olona zany fa misy valera zany zany ary tsy sangisangy zany eo anivon'ny fanjakana zany tsy sangisangy zany RMDM zany ary fatatry fanjakana zany ny tanjaky sy ny force zany RMDM zany. Tsy ampiampitra ny RMDM nefa izany ka tsy maintsy ito ny fitetezam-patra ataon'izy ireo raha tsy hosokafa ny mpitondra fanjakana ny aina amanjerim-panjakana idira ny mpanohitra. Efa manana daty maromaro zahay eto amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Efa manao dia mandamina zany zahay ao anatin'ny fandaminana zany hiatrehanay satria hitanay fa tsy miasa mihitsy ny mpitandro filaminantsika raha tsy miasa ny RMDM. Dikan'izay zany zay ampiasaintsika ny mpitandro filaminana mba hiarovana an'ity firenentsika ity mba tsy hanany le volamena, tsy isy ny faty olona, tsy isy ny ramandrika, tsy isy ny halatromby sy ny rehetrarehetra. Ampiasaintsika zany mpitandro filaminantsika ho entintsika mitety manaraka ny RMDM ry. Araka izany dia tsy janona intsony ny fitetezam-patra ataon'ny RMDM io fa efa ho avy tsy ho ela ihany koa ny anjara ny faritra sasany. Fa saika isan-kerinandro tokoa dia misy hatrany ny zava-baovao mahatsikaiky hitan'ny olom-pirenena amin'ny mpikambany governemanta vaovao. Hitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay indrindra ny filohan'ny tanora tiako Madagasikara eto Analamanga. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tena mampiteny ny anarany mihitsy ity governemanta vaovao ity. Afera maloto isan-karazany no mipoitra isan'andro. Izany dia midika mazava fa tsy misy mihitsy ny fanaovany Rajoelina sy Saint Christian enquête de moralité na fanadihadiana lalina mahakasika ireo mpikambany governemanta ireo. Misy olona ambony ao andapa no voarohirohy amina raharangeza nampitsoahana any ivelany. Olom-boafidy manao vavabe any anatina tambajotra serasera. Député sy ministra mifanenjika, député sy gouvernoura mifandramatra, vadina ministra mandraona jeneraly, ministra tratry ny resabe, to manondrana iray trano ny fitondrana, ary sasatry ny mamono hafa. Saika nahitana zava-baovao foana tato ato ny avy amin'ireo mpikambany governemanta vaovao ireo. Zany ministra zany dia tsy tantan'olona na olona tsangatsangan'olona apetraka fotsiny fa alohany nametrahana an'izany ministra zany dia tokony misy ny fanadihadiana lalina ho an'izany apetraka ministra zany. Eritrereto tsara fotsiny hoe ny président Pokotany raha apetraka dia misy zavatra be da be etapy atao aminy akety atao aminy zay vao tafapetraka président Pokotany fa
amintsika zao miteny zao araka ny teneniko teo hoe tsy tao anatin'ny fahavononana metraka an'izany hoe tena firenena tsara tantana zany ka zay olona namanamana sy ny ekipekipa no apetraka ary tsy nisy raha fijery anazy manokana aloha tsy haiko zany aloha fa matoa hoe rehefa tafapetraka ny ministra anankiray dia mivoaka ny dossier ny rehetrarehetra efa tamin'ny taonjato efa ela dia tsy nisy zany ny ankety raha fijery anazy hoe ity ministra anankiray ity dia izao mombamomba anazy fa araka le teneniko teo hoe misy zany ny kinamanamana. Ny tsikaritra dia efa simba tanteraka ny filo satria mpanonga-panjakana kalazay ny vahiny hoe sans qualité. Izao indray ireo ministra manodidina azy mihitsy no sans qualité. Sarotra arak'izany hoy ny mpanao politika ny heverana fa izao fitondrana rajoelina izao no hitondra fandrosoana ho an'ny firenena. Pitary Bato Vilambava ny mpitondra eto amintsika hoy hatrany ny fanazavany. Eo amin'izay pejy mahakasika andraraham-pirenena izay hatrany dia mahakasika kosa indray ny filazana fa isy ny fanatanterahany firenena frantsay ny teleferika eto Antananarivo dia mpanao politika iray no naneho ny heviny tamin'ny Germano Menjanahary sy Manora Andriamalala hatrany. Nandritra ny fitsidihan'ny rajoela tany Frantsa no nahafantarana fa isy ny teleferika izay vatsiny tahirim-bolam-panjakana frantsay ho atao eto Antananarivo. Ny fanontaniana mipetraka sy mila valiny hoy ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika momba izany dia ny hoe inona no idiran'ny trésor frantsay amin'ny teleferika eto Tana. Izany ve no tena asa maika ho an'ny vahoaka izay matin'ny mosary sy ny anoanana ary ny tsy fampizakafo amin'izao fotoana izao. Tena ny vahoaka malagasy maro indrisa ve no sitraka izany teleferika izany. Dia iza no mitantana an'ilay teleferika satria tsy zavatra mandehandeha ho azy reny fa misy fidiram-bola ao anatiny izy no mitantana azy ary indrindra ny source d'énergie ny jiro zany ny mampandeha an'io satria raha jiramalo dia raha mahita ny fahasareanana amin'ny jirama eto Antananarivo ka zany teleferika zany mihinana jiro ngeza be zany fahazoako azy satria mandeha elektrika ny zavatra iny ka raha io jirama kitapatapaka be raha tsy hoe anao source anazy manokana angamba izy dia zay zavatra hafa fa raha io jirama io aloha mbola manofinofitsika ireo raha mbola ampiana teleferika indray mandeha koa io hoe fa zay zany no tena zava-dehibe amin'izy hoe iza no miantoka ny vola dia vola trosaina sa vola hoaverina sa tsy trosaina dia raha atao le izy dia ny commune ve no mitantana azy sa iza zany ny fanontaniana mipetraka daholo fa tsy hoe apetraka eo dia mipetraka eo hoe anao an'izao izy dia fa manao zavatra zany misy pisipitsiny be dehibe. No mafisy ny tipano politika ity fa ny manavaka ny laharam-pahamehana sy ny asa maika ho an'ny vahoaka mihitsy no tsy hainy any rajoelina. Ny amiratra ambony tsokoko ihany no mahamaika azy hoy ny fanazavany. Any ambanivohitra anay ny commune any ambanivohitra anay feviko nge mampiditra classe de seconde amin'ny lycée nge mandody 10,7 alina. Ny olona tompoko tsy mandraraha zany hoe na droit iny na framine na iny fa mandovoly izy any amin'ny sekolim-panjakana dia zay ny atao hoe gratuit na tsy andavambola dia tsy misy volana aloha antany na ariary ary fa raha mbola mandoa izy na ray milanja za dia mandovoly izy zany dia aza miteny nareo mpitondra fanjakana hoe tsy andavambola ny any amin'ny sekolim-panjakana andavambola tompoko ny any ny filohan'ny republika ny teny hoe afaka 3 andro dia mihena ny vidin'ny sakafo moa zany sy filana andavanandro PPN fa zao aloha tsarotra amin'izao tsy mahita hoe nanafatra vary dia misy mitoa efa tonga le vary dia zaho aty aminay aty tsy mahita mihitsy aho ny eny vidim-bary io dia ny ena vidina charbon io mitovy an'le teo foana io dia misy mivarotra indray loazy hoe afaka enim-bolana zany raha oviana dia ity fanjakana ty zany raha fotoana ny tenenina dia lazaiko mihitsy hoe ty fanjakana mpametrapetraka ara-potoana. Niteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao tao amin'ny tambajotra serasera moa io teny natao ny Andro Rajoelina io. Tao no nilaza fa hanina ho an'ny vahoaka aza ambanivohitra ohatra ireto bisiklasy zara raha misy olona hoy ny fanehoan-kevitra. Izao ilay atao hoe miorakoraka fahatany tsy ampifandiniana lalina ho possible ve zany sa tsy hoy kosa ny sasany. Tao kosa no nanontany hoe sao dia atakalo teleferika ary ny Îles Éparses. Laisse-moi rire hoy hatrany ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Fananako ako indray tatoato izay ny fanesorana se fokotany teny anivon'ny fokotany rehetra teny fa maninona tokoa moa raha avidina lehibe ny fokotany fa tsy tendrena intsony ohatra. Germano Menjanahary, Manora Andriamalala. Niverina indray ny fitakinana fanesorana se fokotany tatoato. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia isan'ny taraina no ny afitsoko ny sefim-pokotany sy ny sekreterany ny tetsy manakambahiny. Tsaroina ihany koa ny fitarainana nataon'ireo mponina ny volana Jona 2024
tetsy andavamamba anjezika saika nitovy avokoa ny vahaolana narosony izy ireo aleo fidinimponina rehetra ny sefim-pokotany fa tsy tenena intsony araky ny lalàna laharana fa 424 tsipika 420 tamin'ny fa 7 ny volana septambra 424 mifeny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana mba ao anaty koa moa ny hevitry olom-pirenena raha fidina ny sefim-pokotany tokony ho fidina koa zany ny sefim-pokotany fa tsy miandry ny hoe tendren'ny fanjakana amin'izay zany mba hita hoe kasitrahan'ny vahoaka zany le olona mipetraka eo fa raha vao le tendren'ny fanjakana manko le izy dia ohatrany hoe tsy dia misy tsy akasitrahan'le vahoaka zany ka reny moa efa rahantsika malala ny zavatra tsy akasitrahan'ny vahoaka zany tsy maintsy misy le fitakiana eto sy eroa grevy eto sy eroa tsy mandroso ny tanàna fa io zany safidim-bahoaka le izy fa tsy hoe tendrena dia makaiza zany le eritreritry ny vahoaka zany tsy mivoaka raha ohatra ka tendrena samy zareo ihany zany fa leo mihitsy le izy safidim-bahoaka ato mandrato sy arivoka maka raha vao tendrena le dia tsy mety tokony ho lanim-bahoaka ihany zany tao finesy raha izy sasany satria raha vao tendrena le izy dia lasa risiriso hakitranatrano zay mifandihana ka ro izy menakavy eo any mpanampinampy eo dia tsy mety le izy hita ety fotony fa mibaiko ny fokotany avokoa ny commune ny district na ny mpitandro ny filaminana na ny solombavambahoaka na ny fiadidinany repoblika eny fa hatramin'ny fikambanana mila tanterahina miaraka amin'ny vava avokoa ny tenin'izy ireo inona no atao amin'ny manaraka mba hialana amin'izany zany hoe rehefa tokony hofidiana ny sefim-pokotany dia izay ny lalàna tokony hoarahana fa natendrena kosa io na afidiana dia tenako manokana miara-miasa tanteraka amin'izay sefim-pokotany eo misy ihany ngambany ny hoe sefim-pokotany mivoana kely amin'ny tsy tokony ho izy kanefa kosa isika mitaiza vatana fa tsy mitaiza fanahy ahitsy foana ireny karazan'olona izay everina fa mety tsy mirona any amin'ny tena tombotsoam-bahoaka ireny rehefa vanim-potoana ny fifidianana aloha dia ny sefim-pokotany no tena manana anjara asa be tsy tomponantoka mivantana amin'ny raharam-pifidianana ny sefim-pokotany saingy tomponandraikitra kosa amin'ny fandraisana ny lisym-pifidianana ary indrindra amin'ny fanaterana ireo vokatra fifidianana eny anivony SRMV miaraka amin'ny délégué amin'izao fotoana izao aloha ny ampahany amin'ny mpiasa ny fokotany dia ny commune no manendry sy mibaiko azy ary misy ampahany hafa kosa ny district any ka lasa fitaovana politika ny sefim-pokotany nisy ny fifaninanana baolina kitra izay nokarakarainy solombavambahoaka izay voafita amin'ny anarany tokotiko Madagasikara eto amin'ny district Antsimondrano tany amin'ny commune Ampahitrosy omaly no nanatanterahina ny lalao famaranana izahay sady nanolorana ihany koa moa ny amboara ho an'ny ekipa nivoaka ho mpandresy Charmano Menjanahary tahiry ny aina sy Manorandre Malala fambolena sy fiompiana no tena fotom-pivelomana ireo mponina ao amin'ny commune Ampahitrosy mahatsiaro sahirana nefa izy ireo noho ny tsy fisiny tosika avy amin'ny fanjakana na ara-potso-drafitrasa izany na ara-pitaovana petsaka noho izany no miraviravitana ny vokatry ny tsy fisiny famokarana izay sady fialana voly ho azy ireo no seha-pivelomana ary fiariana ihany koa misy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo tanora nefa izany ka petsaka no mivarilavo izay tonga amin'ny fomba fitenin'ny zatovo hoe mitaingy tamboho no ankamarony ary lasa tonga amin'ny fironana anao asa ratsy mihitsy aza tsy dia ampy loatra ety aminay fiompiana sy fambolena ary ny asa ho an'ny tanora tsy manana tonasa ny tanora ety aminay satria hatramin'izay nisy ny fiobian'izay dia tapaka very asa daholo ny rehetra dia tsy ampy fivelomana dia lasa mitanitanina fotsiny ny akamaron'ny ankizy ny alabotry moa andaniny eo ihany koa mandeha tsikelikely nefa tsy hitanao izay azo atao amin'ilay olona satria tsisy no maniny izy tsy tratra-mipodiompy dia tsy tsy azo atao dia maro no tsy anasana ny lehilahy na ny vehivavy ka lasa tonga le alabotry satria tsy anasa le tanora dia lasa manaonao foana le tanora tsy tratranao izy dia tsy hitanao hoe atao ahoana tsy niraviravin-tanana nisy olombavambahoaka anera tsy mba zafy manoloana ireo rehetra ireo fa nikaroka vahaolana ho fialam-boly ho an'ireo tanora ao an-toerany ka nikarakara fifaninanana baolina kitra omaly no nitanterahana ny lalao famaranana tamin'ity lalao ity izany dia natao indrindra mba hivondrona n'le tanora
aty amin'ny district Antananarivo Atsimondrano amin'ny alalan'ny fanatanjahantena nankairezina izy ireo ary mba fampiakarana an'izay lenta ara-teknika an'ireo tanora aty amin'ny faritra ambanivohitra zay no antony lehibe na tonga ny solombavam-bahoaka nandray an-tanana an'izao lalao ara-panatanjahantena izao. Nafinaritra satria dia maro ny club zany nandray anjara ary ireto hitantsika reto zany ny lalao amin'izany manao an'izany fifaninanana famaranana izany. Kluba miisa 5 no nandray anjara tamin'ity lalao izay nokarakaray ny solombavam-bahoaka manokana ity. Fanamiana sy baolina kitra no loka nomena ho an'ireo izay nivoaka ho mpandresy tamin'izany. Raha toka efa 2 volana latsaka kosa izay no nandehana ny fifanitsanana ho an'ireto tanora ireto. Nandritra izay fandehanana ifotono tanterainy solombavam-bahoaka ny Madagasikara Alaran-Tsimbazava tao amin'ny komina Ampahitroso Somalarivo izay hatrany moa dia nisy ihany koa ny fametrahana ny birao vonjemaika ny vehivavy tiako Madagasikara tany antoerana. Germain Menjanahary, Tahiriny Aina, Manorandre Malala. Tahaka izao no fandraisan'ireo vahoaka tao amin'ny komina Ampahitroso ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazava. Fionana sy dindinika ary fitsidiana ny fiainam-bahoaka teny nifotony no antondihany tamin'ity fotoana ity. Ao anatin'ny fameloma maso na ny redynamisation rateo ny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao ka nararotiny nandritra ity fotoana ity ny nananganana ny birao vehivavy team mateto amin'ity komina Ampahitroso ity. Nambaran'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazava hatrany nandritra ny fampiresahana tamin'ireo vehivavy ao amin'ny komina Ampahitroso ireto fa zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny lafiny ara-politika satria ny vehivavy no tena iara ny fahasahiranana raha toka krizy ny firenena. Ilaina ihany koa hoy ny nambarany ny fahaizana manara-baovao eto amin'ny firenena. Fambolena sy fiompiana no fotom-piveloman'ireto vahoaka ireto. Noho izany, zava-dehibe ny fahalalan'ireo vahoaka ireo ny tena zava-misy marina amin'ny firenena sy ny mahatonga ny fiainan'izy ireo ho sahirana sy krizy toy izao. Ny firosona amin'ny sehatry ny politika ihany nefa hoy izy no ahafahana mahafantatra ireo rehetra ireo. Etsy ankilany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy dia nisy avetrany ny dinika ny fanaovany tamin'izy ireo amin'ny asa sosialy izay ho atao toy ny fametrahana rano fisotro madio, ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fametrahana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany ary koa ho atomboka avetrany izany raha ny nambarany ny solombavam-bahoaka. Fa zay aloha nataontsika aingana be zay rano fisotro madio zay fa zay aloha tena mampalahelo zao zay rano kely ngambany vozinay ifaritra rehetra iny sady akaiky kely ange dia mahazo rano eto e. Fa raha ohatra tena vononareo amin'le resaka fimpiana mahita efitra azoko atao mandefa hoe solo tena vitsivitsy efatra na 5 aty aminareo mandeha miofa naloha zany miantoka ny fiofanana dia mahay amin'le fiofanana nareo dia lasa amin'izay tsika. Ao le ohatra hoe fimpiana koa manatody lava sy makanofo ohatra mba misy fiofanana atao dia mahay manao vaksiny soatran'izany nareo. Na mafisy ny solombavam-bahoaka hatrany nandritra ity fotoana ity fa ho fitsinjovana ny fiainam-bahoaka sy ho fanavotana ny Madagasikara no antom-pijoroany ny antokotiko i Madagasikara izay tariny Filomar Karavalomanana ary izany no mahatonga ireo olombo fidito azy no manatanteraka asa sosialy ho an'ny vahoaka toy izany na dia tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka aza izany fa andraikitry ny mpanatanteraka. Nanamafy ireo birovonjomaika ny vehivavy team ao antoerana fa vonona ijoro ho an'ny taranaka faramandimby izy ireo satria ireo no tsonjovina amin'izao fotoana izao. Dia kosa roa raha isika tao anatin'ity vava manaraka ity ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika an'izay ary Zavandre Mahefa sy Andra Rakotomalala. Mbola marefo raha ny demokrasia no asindresaka eto Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Teboka iray azo ilazana izany ny fanangejany ny fitondram-panjakana nena manjerim-panjakana ho azy samirery ho iatrany ny tenany. Eo ihany koa ny sotasota atao amin'ny manjery tsy miankina izay tsy mitovy hevitra amin'izao fitondrana izao. Toa ny MBS izay mbola tsy tafaverina ao anatin'ireo fahita lavitra azo avy amin'ny zana-bolana na saina parabolika hatramin'izao. Mananjo sitraka vaovao samihafa nefa ny olom-pirenena eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tokony tsy mijery mihitsy ny fanjakana hoe député mpanohitra ty na olona mpanohitra ty fa ny solombavam-bahoaka koa na olona hiditra amin'ny aina manjery mpanjakana tsy teniteny foana. Manana ny zavatra tiano ampitaina koa izy, manana ny zavatra tiano resahana ihany koa izy vaovao misy hevitra noetana sy hevitra ary zavatra tena marina. Arak'ilay teneniko teo na ny tena zao hiditra ao dia tena hoe fifampitezana sy hoe tena zavatra
tiana ho ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra tiana alefa ao zany zany rehetrarehetra zany zany tokony ho eritreretin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe mila atao malalaka reny fananam-panjakana reny ary zay no mavo na manarina rabe mananjara mialatsiny somary mitsisaka kely satria raha ny tena zao raha dehibe ny fitarainana sy atao hoe zavatra marary ny vahoaka entina eny amin'ny nivon'ny gouvernementa tiana ho ataon'ny fanjakana zany satria marary ny vahoaka ny fidiany-tena dia zany zavatra rehetrarehetra zany dia anisan'ny tsy tanteraka mihitsy noho ny antony hoe raha vao député mpanohatra mangataka dia aleo tsy mena tsy le solom-bavam-bahoaka nefa no sorona amin'izay fotoana zay fa le vahoaka tokony sitraka le fampandrosoana zay indrindra le vahoaka tokony tena hoe iaina le zavatra ampitaina le solom-bavam-bahoaka ny lasa sorona tamin'le tany sy ny firenena zany ka mba te hisitona laky loatra ihany namana rinana be mananjara hoe raha misy aina manjery privé mandeha eraky ny Madagasikara alao koa ny MBS alefa eraky Madagasikara tokony tsosakasakanana mihitsy zany zay zavatra rehetrarehetra zay namana rinana be mananjara mametraka foana hoe ao anatin'ny démocratie marina ve ty firenentsika ty ary mandala an'izay démocratie zay sy mampiatra an'izay ve tsika fa tokony tsy hisy mihitsy ny zanak'ala hafa zany satria rehefa zavatra anankiray dia tokony hitovy foana zany ny traitena ny aina manjery rehetrarehetra tamin'ny tany sy ny firenena Mitaribato Vilamava ny ministry ny serasera ankehitriny ho kosa ny mpanao politika hafanira Zafa Manantany tsarona tsara tokoa mantsy ny hetsika sy ny fitakiana izay nataony mikasika ny fahalalany ny asa vanaovana gazety fony izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana teo ihany koa ny hetsiky ny 73 député izay nangataka ny idiran'ny mpanohitra ao anatiny eny manjerim-panjakana tsy izay anefa ny zava-misy amin'izao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ireo mila ampifanarahana tsara amin'ny fihetsika sy ny foto-kevitra ny joronao hatramin'izay ny fomba hitantananao ny raharaha teorina raha tamin'ny fotoanandro ianao no teny hoe hiady ny sy ny fahalalana hiady ny sy ny tena hoe hipetraka ny etika sy ny déontologie dia mba tokony eritreretina zany io rehefa tonga amin'le toerana zany le olona anankiray dia tena hampiatra an'izay no eritreretiny olona fa tsy hoe sanatry n'izany hitarika afany ireny inona moa no nitondrana an'le vatapatana hoe andevonandra fahafahana sy fahalalana tery akoron-drano Rina Rabe Mananjara tsy hoe hikariko an'le fahalana fa tena maty le izy ka nalevina mihitsy satria nitsinitsiniavina dia zay le tolona le 73 député na nisy angedina tao teny amin'ny ORTM tamin'iny Rina Rabe Mananjara hoe sokafy amin'ny mpanohatra ity onjapio ity satria misy vaovao maro be zay tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeany fa rehefa tonga eo le fitondrana amin'izao fotoana zao tsisy nataony reny rehetrarehetra ny resany reny le tolona le nandoalika tery amin'ny Assemblée nationale zany tolona verimaina fotsiny Rina Rabe Mananjara le nataony le mpanao gazety le Aimé tamin'ny fotoanandro ohatra izay isan'ireo loha hevitra voaresaka androany ihany koa ny mikasika ny hetsika régionaly RMDM tany Antsirabe fa ombiazana tanteraka ho ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy namafisiny hatrany fa mbola hitony fitetezam-paritra ho an'ireo antoko-mpanohitra dia izay ary no amarana ny fotoanandro fampahalalam-baovao tamin'izao alizao ankasitrako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahanao rehefa avy eo ary ny fandaharana global news tahaka ny mahazatra aorian'izay kosa ny fandaharana dinika iarahana amin'ny Joël Aralay vohita ny vahiny amin'izany dia imam ny aina Ramalanjaona izy moa dia mpampianatra mazava ho azy araka izany fa iompana bebe kokoa makasika ny fampianarana eto Madagasikara ny fandaharana ho an'ny androany aorian'izay milliardaire malgré Louis ny horonan-tsary ho arahantsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS hatrany metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray toboko